Sardine trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine trésor amin'ilay tiako be. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Cahier Triomphe manolotra anao ny vaovao. Fantaniana maro no mipetraka manodidina ny filazan'ny filoham-pirenena tao anatin'ny fitombita fa tokony hatsapa tena metra-pialana ny tompona andraikitra tsy mahomby eto amin'ny firenena. Ny andidin'izay arahanao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andry Arson. Nodisony ny mpiaro ny tontolo iainana Clovis Razafimalala tao anatin'ny fandarana Kitsipo ny filazana fa tsy misy tsony ny fandrana Tsokosoko Andramena tany Maroantsetra hatramin'ny taona 2024. Misy taratasy mazava ny fanomezana ny tany Andrononibe Antsirabe ho an'ilay orinasa tsy miankina raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna n'Antsirabe tapaka teo anivon'ny velakevitry ny komina ny fanomezana io tany io tsy araka ny voalazan'ireo solitenan'ny tompony. Fantsona ray lehibe mamatsy rano fisotro madio ny boriboritany fahenina sy vato no vaky ny maraina teo tokony tamin'ny iray ora sasany tokantrano maro ny tombon-drano vokatra izany. Farany any ivelany toy ny fikarohana ireo tompon'antoka tamin'ny asa fampiroroana ny tranga tao Barcelona lehilahy iray marokanina 12 taona no karohana fatratra amin'izao fotoana izao. Ny antsipirin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko falitafaraka aminao atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary sainam-panajana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy anjoy izany hatramin'ny farany. Tokony hatsapa tena metra-pialana ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena tsy nahavita ny asany sy ny andraikitra anankinina taminy noho ny filoham-pirenena nandritra ny fandaharana fitombita fa 540 fantaniana maro no mipetraka manodidina an'izay mikasika ny maridrefiny tsy fahombiazan'izy ireo sy ny fandraisana andraikitra ny filoham-pirenena izay nanendry azy arahoary ny matoan-dahatsoratra Andry Arson. Tena manahirana ve ny mitsara tena ka miala andraikitra lava izao dia ny hafa trano no omena tsiny. Ny raina ireo solombavambahoaka vitsivitsy efa nomena tombotsoa manokana ilaza amin'ny gazety sy ny hainao manjery fa tsy mahomby ireo minisitra iroa ka tokony hoe sorona fa manara-tsendrika ny filoham-pirenena sy ny asa fampandrosoana tiany apetraka. Tsapaina ny hevi-bahoaka amin'ny hoe tsy hoe laintsony ny fandravana na fanovana governemanta fa tsy tsara ny vokatra. Tsy nisy anefa izany, ambato bevoka ihany no ambato bevoka. Tsy liantsofina no nahenona ny fikapohan-databatra tao andapany mahazo arivo nataona minisitra iray ny amin'ny mety ho fanesorana azy amin'ny toerany. Ny safoka inga minisitra fa na miara-mijanona na miara-miala misy sofina tokoa ny rindrina. Dia inona no antony nilazan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hoe tokony hametra-pialana izay tsy mahavita ny andraikiny. Fa iza no nanendry azy ireo? Iza no nametra ny asa sy andraikitra tokony ho totosaina izy ireo? Ary iza no manam-pahefana andrefa izay tsy totosan'izy ireo? Averina trano fa iza no nametraka ireo tompona andraikitra ambony teo amin'ny Air Madagasikara, ny Jirama, ny Kroma, izay gabraraka tanteraka ny fitantanana ka tsy mitsahatra mitotongana raha tsy tanisa afa-tsy ireo. Sao kosa ary misy ny kopaka isasahana ka manahy ny voan'ny tsiambaratelo ilaina ampindramin'ny vahoaka ny fahefana faratampony. Raha tsy misy miaino ny antson'ny filoham-pirenena ametra-pialana ve ny tenany satria tsy toteny intsony. Mimenomenona ny maro fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny eny anivon'ny ministera tsirairay avy eny. Ary mba ahoana ny ao mahazo arivo ao? Mandeha ve ny raha ao? Tsy ny olona ihany anefa ny tsy mahomby fa ny PND na ny drafim-panjakana momba ny fampandrosoana izay voapirofo fa narafitra ankamehana dia tsy hitondra fivoarana ho an'izay sosialim-bahoaka sy ny toe-karem-pirenena. Midika ho feken'ny fanjakana tsy fahombiazany ve ny filazan'ny filoham-pirenena fa tokony hametra-pialana izay tsy mahavita ny andraikiny.
Fanodisoany ny mpiaro-ny tontolo iainana Clovis Razafimalala tao anatin'ny fandaharana Kitsipo ny filazana fa tsy misy intsony ny fanondranana antsokosoko andramena ny maro antsetra nanomboka ny taona 2024 tsy misy ihany koa ny finiavana ara-politika avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fiarovana ny harem-pirenena sy ny tombontsoa iombonana arahan'ny fanadihadiny. Noresana tao anatin'ny fandaharana Kitsipo ny zoma 12 Aogositra teo ny mikasika ny fitrandrahana hazo sarobidy toy ny andramena antsokosoko any amin'ny faritra maro antsetra sy ny fiarovana ireo mpiaro ny tontolo iainana. Mpisehatra ifotony mahita ny zava-mitranga no nantsoina ho vahiny Andriamatoa Clovis Razafimalala izay vao avy nampizirina am-ponja no ny raharaha heveriny sy ny fiarahamonim-pirenena CNPE izay misy azy ho ambadika politika. Ary Andriamatoa Randremiandry Soa na Ramiandry Mpiseraji mairiny 12 taona ny amin'ny faritra maro antsetra ary mpiasan'ny MNP. Nivoatra tamin'izany ny fahasamihafan-kevitra manoloana ny filazana fa hatramin'ny taona 2024 no efa tsy nisy intsony ny fanondranana antsokosoko ny andramena tany an-toerana. Amintsika amin'ny teny zao zany sako ny milaza fa any tsisy an'izay voatsela ny tany miaraka amin'ny clientko ary zao ny vavana allemand izy io mahita hon izy amin'ny tambajotra maromaro amin'ny internet na amin'ny Facebook hoe mbola mandeha ny fitrandrahana Rebojanahary tsy antsokosoko dia ozy zaho saky tsy andeha taty Masoala kay moa izy ohatry zao raha aty tsisy an'izay aby aty dia za tsy miteny anazy hoe avy nisy an'izay taty fa zao tsisy an'izay aty. Zay letra dia diso tanteraka tamin'ny averiko ihany 4 février 2016 nisy sambo anankiroa tao sambo tratra tratra io fa tsy tratra ndray rehefa avy eo io zany dia nanaovana ny lehibe district mihitsy zany ny tonga tamin'le toy atao hoe Antsiraka zay zany nahitana an'le astrasin'le izy zany tonga tao izy araka ny teny fa malheureusement moa zany tsy niaraka tamin'ny chef cantonnement zareo zany ka nisy nandringa zany teo amin'ny lafiny procédure nandalovanay daholo reo olona reo nandalo koa zay tao amin'ny commandant de compagnie ny gendarmerie tao maro antsetra nanontany hoe aiza hoaiza moa fandeha anreto sambo kely anankiroa reto zay niainga avy tany Masoala ary nanany MMP zay dossier zay dia andraso aloha mbola misy ka hafa koa ile sambo be liminage ao amin'ny Porony Thomas na tamin'ny fotoana zany gadra na tongavany tao fa ndrekoupement azoko zany dia tratra le sambo tany izany rehetrarehetra zany no atao hoe tsy misy. Tambazotra lehibe no misehatra amin'ny fanondranana antsokosoko harem-pirenena raha ny fanazavana raha misy ny fanasaziana vokatry ny fahatratraran'izy ireo mpiasa madinika toy ny mpanapaka sy ny mpitatitra ihany no hiaran'izany. Tsy misy ny finiavana politika avy amin'ny fitondram-panjakana hiaro sy hikajy ny soiombonana. Nivoatra tao anatin'ny fandarana ihany koa ny tsy fisian'ny fiarovana ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay misedra tsindry samihafa no ny fitanana sy fampitana vaovao mikasika fanondranana antsokosoko harem-pirenena. Ankilany kosa ny mpiseraji mpiasan'ny MNP milaza fa tsy misy tsindry miatra amin'izy ireo fa arovan'ny fanjakana. Ny talata amin'ny 2 ora tolakandro ratsehivina no famerenana ny fandarana Kitsipo eto amin'ny Kolo TV. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia fantsona iray lehibe mamatsy rano fisotro madio ny boribory tany fahenina sy ny faritra Ivato no vaky ny maraina teo tokony tamin'ny 2 ora sy sasany rehefa nazava ny andro vao tonga nanamboatra izany ny jirama tokantrano maro vokatra izany no dibidrany teny toerana nanao fanadihadiana Gaetan Andrianslavo. Tamin'ny 2 ora sasany maraina taloany no voalaza fa tapaka ny fantsona lehibe mamatsy rano ny faritra rehetra avaratry ny renivohitra miainga avy eto Akazomanga. Adiny 2 taorian'izay vao taitra tamin'ny torimaso ny mponina noho ny fiakaran'ny rano. Ny antso ny jirama sy ny sampana mpamonjy voina saingy tsy nisy namaly. Ny rano nefa niakatra hatrany. Tokantrano maro hatramin'ireo fivarotana manamorona ny arabe araka izany no nidirany rano. Iray amin'ireo fantsona roa lehibe avy eny Mandroseza mamatsy ny faritra avaratry ny renivohitra sy ny boribory tany fahenina ity vaky ity. Tapaka vokatra izany ny pompe miainga eto Akazomanga, Ambohimanarina, Atreny Ivato,
sy ireo tanàna rehetra mandray ny rano avy amin'ity fantsona tapaka ity. Dia nibasaka be ny rano dia tamin'ny route eo ny olona tonga nandondona tany aminazy nakanako hoe andao fa misy rano vaky dia tondraka be daholo dia mivoaka izay dia nandeha nitetin'ny tranon'olona rehetrarehetra trano zany zay dia efa feno rano be daholo ny antso jirama ny antso pompier tsy nirandra indro zareo fa hoe alina be hoy ny andro fa aloha hiandro maraina zay vao tonga an'izay dia tamin'ity zareo vao tonga teo le jirama nisy commissaire zany nandalo teo commissaire Nambomanarina nandalo teo dia zay zany no niantso le jirama dia zay vao tonga zareo tamin'ny efatra sasany dia zay tsisy nazy natao any tobadrano be daholo any tambary any tobadrano be daholo eo moa zareo vao tonga eo tamin'ny efatra sasany izy nikopehan'io dia zao zareo vao tonga manamboatra tanteraka an'io. Raha ny loharanom-baovao azo ny alatsinainy ho avy izao vao hiverina ny rano. Nangataka fanazavana tamin'ny tompona andraikitry ny jirama tonga teny an-toerana momba ny fahatarana nampitaraina ny mponina sy ny fotoana mety ahavitany fanamboarana izahay saingy tsy afaka naneho hevitra ary tsy namaly ny fanontaniana izy ireo. Fanatsarana endrika ny orinasa jirama indray no azo. Mihatsara ny presion rano avy eny Mandroseza raha ny fanazavana ka tsy mahazaka intsony ny fantsona noho ny fahanterany. Iarahany rehetra mahita fa antitra tokoa ny fotodrafitrasa mamatsy rano eto Antananarivo renivohitra saingy tsy misy fepetra raisy ny mpitondra manoloan'izany. Iandry-trangan-javatra tahaka izao hatrany ve vao an'olotra vahaolana. Ankoatr'izay raha ny loharanom-baovao azo hatrany afaka 20 taona ho any vao hisy fanavaozana ny fantsona rehetra eto Antananarivo renivohitra. Fa fiara vaventy roa mifandona ho mandraka no nampikatso ny lalam-pirenena faharoa amin'izao fotoana izao. Tsy afaka midina vokatra izany ny fiara avy aty an-drenivohitra ary tsy afaka miakatra ihany koa ireo fiara vaventy mamaty sy akora ilaina amin'ny andavanandro eto an-drenivohitra. Fanampanazavana avy amin'ny alalan'ny Antso Antarby. Sahatry na olombelona tompoko 80 taona mihoatra zao mbola tsy nahita embouteillage na camion ohatran'izany mbola tsy nahita za zay mitantara anareo zao raha jaleny nyangatany zao zany efa amin'ny 5 mahiraka ndraky direko nerako amin'ny 5 sy fefany dia mbola mihitsika tsy mbola tonga koa eto marché zany nilaza aminareo fa mbola tsy misy ary ny camion citerne raha kely indrindra zato bloqué ao amin'ny pekarana hiakatra zany zay no midika fa izy fiantraikany amin'ny famatsiana ny solika eto an-drenivohitra satria mbola tsisy fitohanana ohatran'izany azo tantaraina atrina tany ohatra fikatson'ny firenentsika mihitsy angety tena ohatra ny tena tsy lasa fa tena mampalahelo satria zao zany mila mitady sakafo aiza no hanina ray zay faharoa mila mitandrina raha sendra matory fa jarimbarina eo tonga dondre misy mpangalatra dia asa inona le anjo fa mampalahelo le toejava satria aiza mpanao ny gendarme mpandrindra ny fandehan'ny tomobile. Famitory hatrany ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrika Ambatondrazaka faritra Alaotra Mangoro ny alakamisy lasa teo dia omby mandidina ny 20 no lasan'ny dahalo ary nalaina ankeriny ihany koa ireo mpiambin'omby 3 ny ray amin'ireo novonoin'izy ireo ary tsy mbola hita kosa ireo omby hatreto fanadihadiana Lily Rapiata. Omby 20 isan'ny lasan-dahalo tany amin'ny fokotany iray tany Ambatondrazaka faritra Alaotra Mangoro ny alakamisy teo tokony ho tamin'ny 7 ariva. Ankoatra ny alatr'omby ataon'ireo dahalo mamono olona ihany koa izy ireo. Tamin'ny fanafiana ny seho ny alakamisy teo io mpiambina 3 no nalain'ireo jolahan-keriny ary ny iray tamin'ireo no novonoiny. Mitantara izany ny mpanao gazety any an-toerana. Ankoatra ny famonoana olona ataon'ireo olon-dratsy dia saika fongotra avokoa ny omby eny ambala sy ampirofana. Voatsela koa izay dia omby miisa 20 no lasan'ny dahalo izay tokony tamin'ny 7 ora ariva miaraka tamina mpiambina 3 izay nalain'izy ireo ankeriny ka ny iray tamin'ireo no novonoiny tamin'ny fomba feno abibiana nalaina ankeriny tao Anosy Fisaka fokotanina Antanimena commune rural manakambahiny Andrefana anatin'ny distrika Ambatondrazaka. Ankoatran'ny omby izay miisa 200 ihany koa izay hita taratra fa misy ao Andilamena izay mbola sarotra ny akana azy ireny.
Poste fixe 7 no misy any amin'ny distrika Parafaravola sy Ambatondrazaka ankehitriny. Tsy mahasakana ny fisian'ny asanjiolahy nefa ny fisian'ireo mpitandro filaminana. Ny andro masom-pokon'olona ankehitriny manamafy ny fitandrona ny filaminana any an-toerana. Ankoatr'izay, tovolahy roa ihany koa no voasambotra niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana. Mitoy ny fanazavana. Ny alakamisy fa 17 ny volana aogositra teo dia tovolahy roa ihany koa no voasambotra raha iny nitondra fitaovam-piadiana toy ny basy kalashnikova miaraka tamina bala miisa 420 ary basy vita gasy miampy vola sandoka amin'ny iray alina ariary. Avy any Mangamila moa ireo izay saika hanao fandravana eto Ambatondrazaka renivohitra ary mitady olona hividy basy toy izay basy voalaza tetsy aloha izay. Tsy mbola misy tafaverina hatreto ireo omby lasan-dalo ireo. Mitoy ihany koa ny fanarahan-dia atao amin'ireo omby ireo. Ny andro masom-pokon'olona no manao io fanarahan-dia io. Any Antsirabe kosa indray dia misy taratasy mazava ny fanomezana ny tany Andranobe ao Antsirabe ho an'ilay orinasa tsy miankina raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna ny Antsirabe. Tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny komina ihany koa ny fanomezana io tany io. Tsy araka izay voalaza ny solitenan'ny tompon'ny tany raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna hatrany. Arao ny fanadihadiana. Namaly ny fitaraina ny solitenan'ny mponina avy any Antsirabe mikasika ny fanomezana ny tany Andranobe ho an'ny orinasa tsy miankina iray ny ben'ny tanàna ny Antsirabe. Misy ny taratasy mazava amin'ny fanomezana io tany io hoy izy ary efa nentina teny anivon'ny filan-kevitry ny komina io fanapahan-kevitry io. Misy ny resaka Andranobe, ngambo hitanareo misy taratasy izay olona tao tany amin'ny voalohany lehibe pokotany. Tsy mamenatra zany lehibe pokotany no manosony ao anatiny hoe mangataka izahay tamin'ny ben'ny tanàna teo aloha anofa ny tany fa rehefa misy ilain'ny komina azy dia miala sitrapo izahay. Izay le taratasy efa nasehoanareo ngam'izany tamin'ny aina aman-jery ny teto Antsirabe fa ny nareo avantananarivo moa meko an'le izy dia io taratasy io manam-pirofo fa nindran'ireo olon'ireo ary nanofa fa tsy nameny io fa n'izy hatramin'izay. Rehefa teo aoriana mety misy ny teny misy an'izany ny teny hoe tsy nitapahana teo anoloan'ny conseiller, ny conseiller rehefa nanapaka n'iny tany aloha ary rehefa vita baila tamin'ny kotona ara-dalàna izay nitsoniavy ny délégation spéciale tamin'izany ary nitapahana teo anoloan'ny conseiller. Tsy isy ihany koa ny fandrotanana trano araka ny fitaraina nataon'ny mponina any an-toerana raha ny fanazavana trany. Dia miteny eto fa tsy manana toe-tsaina mihitsy androdana ny trano. Ary izay ary ny adivako ao anatin'ireo conseiller ireo hoe andao le tanàna kosa omena titra le olona efa nanorina trano teo satria amiko arena zany fanana trano zany tena zava-dehibe. Izay ny adivako hoe eo anoloan'ny conseiller zany izay sisa atao hoe omena azy ny tanàna le tany efa nanorina izay nanorina trano zany mba amenapahany amin'iny fa sisan'izay dia miverina amin'ny anaran'ny commune urbaine avokoa fa ny délibération zany efa nisy io hatramin'izay. Tany 5 hektara ary tokantrano manodidina ny 100 mahery raha tsy hivina no voakasika amin'ity raharaha ity. Efa nisy ny fandrotanana trano araka ny fitarainan'ireo mponina raha tokana diso izany kosa ny ben'ny tanàna. Miandry ny fifampiresahana eo amin'ny roatonta ankilan'izay ny mponina. Fa isan'ny mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena ny tsy fananana asa na ihany koa ny voka-dratsy ateraka ny zava-mahadomelona raha ny fanadihadiana nataon'ny Observatoire de la Jeunesse manana andraikitra lehibe manoloana izany ny mpitondra ny mpanao politika ary ny tanora. Narindra Randrianomanana. Ho angasikara latsaka anaty lavaka izay tsy hisy kavana, ho an'ny razambe sy ny ramalatsaka izay tsy mitsahatra mangataka raisy tompy fandresena, ho ampitsitroka fato sy ny patory atsena. Fanafodin'izay marary ny tazo-karena ny aty fanetreteny tsy manana fatsiperina sy taratasy. Pitidrora no tifitra fa tsy mampiasa basy satria mbola mifody mitrongo dia midasy foana ny fianatra malagasy efa leo voasazy leo vazavazy. Izany ty raisy tompy filaminana misotro-tsakafon'izay mbola tsy mihinana. Izay no anisan'ny sangan'asa iray momba ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara izay nentin'ny slameur iray tetsy amin'ny CCIA. Ny Observatoire de la Jeunesse no nitondra ny ampahany vokatry ny fanadihadiana nataon'izy ireo tamin'ny tanora miisa 700 mahakasika ny antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Teboka maro no nivohitra tao anatin'izany valim-pikarohana izany izay nandraisan'ireo tanora anjara ary nahafahana maneho ny heviny momba izay loha hevitra lehibe izay.
faritra vitsivitsy moa zany fa tena tsy nahenika loatra momba ny hoe fijery ny tanora perception jeune amina resaka fandriampahalemana zany apany amin'izay sondage vonjy-maika izay no avoakana eto dia izay sondage izay zany misy zavatra be deaibe ahoana fomba fijeriny ahoana fifandraisany zareo amin'ny fandriampahalemana inona no zavatra sosikeviny zany hitondrana fandriampahalemana eto Madagasikara anisany mahatonga tsy fandriampahalemana koa le zava-mahadomela raha lazaiko anareo ambangivangony kely zany le izy dia reto ny tenenin'ny tanora mampatonga an'io izy dia zava-mahadomela mampatonga an'io izy dia tsy fananana asa dia mampatonga an'io izy dia fitaizana ny tanora kolony dia nitenendrareo koa misy fitaizana mpanao politika hony zay mampatonga fikorontanana hony zany zany navoaka ny zareo dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny fandriampahalemana ny paikady apetraky ny fanjakana foibe mba hampilamina ny firenena amin'ny ankabeny. Manodidina ny 20 isanjato ny vehivavy no tsy nandia fianarana ary 70 isanjato ny lehilahy. Miavitsatra ny ireo tanora mahavita fianarana eny anivon'ny oniversite. Manana ny andraikiny ihany koa ny tanora eo amin'ny fahalalana ny zava-misy eto an-toerana. Ahitana ny lalakizorana rapitso fa naizany na zany dia miainga avy amin'ny politika ny fitondrana amin'ny ankapobeny no mametraka an'izay satria tsy manana assurance le tanora raha voafoloa ny politique de développement tsy manana hoavy ny tanora raha ohatra ka tsy misy politika mazava tsara momba ny asa tsy manana hoavy ny tanora raha ohatra ka tsy mipetraka sy mirindra araka ny tokony ho izy ireo programme an'asa sy fandaharana asa samihafa hitondrana n'le firenena satria resaka vision io ary resaka assurance zay no mampilamina ny rehetra ary zay ny ahafahan'ny olona miprojete na mianticipe na ohatra ka hoe manomana programme anankiray mila fantatra ao zany aloha hoe inona moa zany nitranga rapitso afaka hery taona afaka 5 taona dia miainga avy amin'izay ny ahafahanao mametraka programme an'asa zay mampilamina anao zay mahatony anao fa raha ohatra ka ianao tsy mahafantatra akory hoe inona zavatra hitranga rapitso inona zavatra hitranga amin'ny 2018 mbola manjavozavo mampiaya miteraka fikorontanana zany ary tsy izaingam-panavy ny zavatra mitranga amin'izao eny satria monina ohatran'ny olona rehetrarehetra miaina ohatran'ny olona rehetrarehetra dia matsiary voakitika ao anatin'le izy dia zany hoe ny inspiration misy foana na dia ataoko raha hoe mandeha mivoaka eto ianao mahita mpangataka zazakely mandeha riserisy ohatr'izany dia fa voatohany ianao mahita an'le zavatra dia mahita zavatra ho soratana foana ianao. Ny rongatra tao anatin'ny taona maro ny tsy fandriampahalemana teto Madagasikara, saika isan'andro ny fanafena etseroa fa minon'olona tamin'ny fomba feno abibiana na ny fitsaram-bahoaka izay nahazo vahana teny anivon'ny fiarahamonina. Antoka ny hoavin'ny tanora ny fandriampahalemana mba hivoarana eo amin'ny sehatra maro raha ny voalazan'ny mpanao politika. Ilaina ihany koa ny fahasahian'ny tanora mandray andraikitra raha ny hevitr'izy ireo. Fa anaraka dokavatra vitsivitsy isika mialoha ny anarahana ny toy ny fampahalalam-baovao. Miaraka amin'ny Telma antsy 20 minitra sy na SMS 20 sy na 20 mégaoctets mandritra ny tontolo andro. Tsindrio ny dièse 322 étoile 26 dièse amin'ny sarany 20 ariary. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Miasa mafy aho hitsinjovako ny akohonako. Vonina trany aho anampy mpiarabe lamo. Lavitra sarotra ny lalako fa tsy manana iay aho. Fa ny tena mahafaly ahy indrindra dia miona amin'ny ankohonako. Rehefa voahary tsara mantsy ny moterako dia lavorary ny diako. Ary tsy miasa rery aho rehefa miaraka amin'ny Shell Rimula. Shell Rimula, lay menaka miasa mafy toa anao.
Anoizantsika ny toy ny fampalalam-baovao kosa indray dia mitentina 2.4 miliara euro na 2.9 miliara ariary ny teti-bola ilain'ny Madagasikara amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maritra amin'ny sehatra ny famatsiana rano fisotro madio. Manodidina ny 300 ny tany fisitrahana izay rano fisotro madio izay eto Madagasikara ary manodidina ny 700 ny mponina any ambanivohitra ihany koa no tsy misitraka izany. Arahoana ny fanadihadiana. Teboka iray ao anatin'ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra na ny objectif du développement durable izay tratraran'i Madagasikara hatramin'ny taona 2024 ny fampiakarana ny tany fisitrahana rano fisotro madio. Manodidina ny 2.4 miliara euro na 2.9 miliara ariary ny teti-bola ilaina amin'izany raha nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra. Raha ny zava-misy manodidina ny 30 hatramin'ny 530 isanjato ny tany fisitrahana rano fisotro madio eto Madagasikara. Raha ny vokatry ny fanadihadiana no tanterahan'ny ministeran'ny rano fahadiovana sy fidiovana tamin'ny faritra 70 teto Madagasikara izay ho ampiakariny 70 isanjato hatramin'ny taona 2024 raha ny fanazavana. Vola tsy averina mitentina 90 miliara avy amin'ny fanjakana sinoa no antanterahana izany izay nisoniavana omaly. Raha ny fanadihadiana natao, iray amba-efatra ny mponina eto an-drenivohitra no tsy misitraka rano fisotro madio raha toa ka tafakatra 2.20 isanjato izany any amin'ny faritra ambanivohitra, indrindra amin'ny faritra maina toy ny any amin'ny faritra atsimo sy menabe. Lafa mavao hafa kosa indray mitoy ny fanatsarana ny tontolon'ny fifamoivozana ho an'ireo olona manana fahasembanana amin'ny alalan'ny tetikasa lamina izay niarahan'izy ireo tamin'ny ONG lalana ny fiandohan'ny taona tafiditra ao anatin'izany ny fanomezana ny karatra entina ahafantarana sy hanampiana ireo sokajin'olona manana fahasembanana ireo amin'izay sehatry ny fitaterana izay. Arahoara. Tontolon'ny fitaterana eto an-drenivohitra, dingana iray entina hamerenana ny fanajana ireo olona manana fahasembanana ny fanomezana karatra azy ireo famantarana ny momba azy. Ny tanjona voalohany ny ahafahan'ireo mpiantsehatra anivon'ny fiarahamonina sy ny fifamoivozana manampy azy ireo. Tokony hiverina amin'izao fotoana izao ny toerana voatokana manoloana izany na ny fanajanan'ireo olona manana fahasembanana izay tokony miditra voalohany indrindra ao amin'ny fiara fitateram-bahoaka. Nanomboka ny volana martsa no efa nahazo karatra ireo olona manana fahasembanana miisa 530 sy 100. Ny fivezivezena zany tokony tsy ahitany olona manana fahasembanana olana, zany hoe tsy ahiliky izy, tsy hoe kory hoe tsy raisiny izy, fa zany akory tsy midika hoe ny olona manana fahasembanana dia tsy mandoa frena taxi be, tsy izay le izy. Diso be ny filazana fa hoe ny olona manana fahasembanana manana badge dia tsy mandoa fre, diso filazana izay. Fa ny olona manana fahasembanana fotsiny tahaka ny olona rehetra izy, ny pirenena tahaka ny olona rehetra, zay le hoe mitovy zo, dikan'izay zany mandoa frais tahaka ny olona rehetra ny olona manana fahasembanana. Fa sain kosa amin'ny maha hoe olona manana fahasembanana azy zay tokony mba misy fidirena manokana azy na fanomezana tombindahany azy eo amin'ny lafiny hoe ohatra fotsiny raisiko hoe eny amin'ny areny taxi be misy andreny sakoroka reny dia tokony mba somary fantarina na jerena hoe misy olona manana fahasembanana inge eo akaiky eo ka iny le base d'identification ho an'ny olona manana fahasembanana iny zany no entiny hamantarana azy efa vofana amin'izany. Ny plateforme de fédération des personnes handicapées no mandray antanana izany fanamboarana karatra izay. Efa nisy ny fanentanana sy fiofanana ireo polisy misana ny fifamoivozana mba hanatsarana izay tontolon'ny fitaterana ho an'ireo olona manana fahasembanana izay. Tsy mijanona treo fa tafiditra ao anatin'ny tetikasa lamina iarahana amin'ny ONG lalana ihany koa ny famerenana ny fanajanan'ireo olona marefo toy ireo olona bevokana ireo zokiolona ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra. Fa tontosaina ny antsiranana ankehitriny ny fankalazana fa 50 taona nijoroan'ny FJKM na ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara niainga tamin'ny fahatongavan'ireo misionera anglisy avy amin'ny LMS tamin'ny taona 20 sy 1990 tany Ivondro Tomasina no nisiny nandalo jingana maro ny fiangonana mialoha ny nahafahana sy nampitondrana ny anarano FJKM. Arahoana ny fanadihadiana. Omaly no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tany Antsiranana amin'ny fankalazana ny jobily fa 50 taona ny fiangonana FJKM na Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Hitohatra amin'ny rahampitso io fankalazana io. Nanomboka ny taona 20 sy 1990 natongava ny LMS na ny London Missionary Society tany Ivondro Tomasina no nanamarika ny fidirana ny finoana kristiana teto Madagasikara sy ny nisiany ny Baiboly amin'ny teny malagasy.
io ihany koa ny fototra nijoroany ny fiangonana FJKM. Ny taona 17 no tonga teto ny FFMA na ny Friends Foreign Missionary Association, iraky ny fiangonana Friends avy any ivelany. Nakatoerana tsikelikely teto Madagasikara ny FFMA, ary ny taona 17 no lasa FFM na fiangonana Friends eto Madagasikara. Nandritra ny nahazanantany frantsay any Madagasikara no niditra ny misionnaire frantsay Mission Protestante Française na MPF. Ny taona 17 no niova ho FPM na fiangonana ara-pilazantsara eto Madagasikara ny MPF, ary roa taona taoriana io ny taona 17 no lasa fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara. Ny taona 17 no najoro ny FJKM na ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara taoriany ny fionana tany Tomasina teo amin'ireo komitiny ny Firaisana izay solotena avy amin'ny fiangonana telo nisy teto tamin'izany. Ny taona 17 no nitsangana io komity io, ary 10 taona taty aoriana ny taona 17 vao najoro ny FJKM. Ao amin'ny toerana lasan'ny radio MPS ankehitriny no nisy ny foibe ny LMS tany aloha. Fanandeha ny feo tatoato fa misy olona mipetraka ny amin'ny fasana ao Ampasamborona Ambohidro. Nidina teny an-toerana nanamarina izany ny mpanao gazety Ezoy fa tsy fasana rano fanazavana no misy ao ary misy telo izy ireo. Kaiton Antratsilavo. Gaga sy taitra ireo mponina manodidina sy ireo mpandalo mahita ity tranolay manamorona ny vato mendrika fasana eto Ampasamborona ity. Tsy fasana izy io raha ny fanazavana fa Zoy ary misy telo izy ireo. Misy ao Zoy any hoe atao hoe baiboly a, misy atao hoe Zoy amin'ny miaramila, misy atao hoe mpiaro tena. Zay zany no satria le olona zany ny teny hoe fasana tsy fasana tompoko ty fa c'est écrit d'état malagasy ny zavatra misy eto ary zavatra tsisy faty ato efa hitanay ny varavarany fa tsy afaka milaza ny varavarany izay ratsy milamina tsara zany ny zavatra ao ataonay eto. Misy varavarany eto hitanay ato anatiny ty de misy raiky mbona fa lefa manitsika de misy le Zoy moa tsy ambony etsy, le Zoy miaramila de koa le Zoy le tompony le ferovatena zany. Mpanao bala zany le ferovatena io, mpanao bala io. Baiboly sy ireo tantaran'ny firenena no amin'ny Zoy voalohany. Fitaovan'ireo miaramila taloha sy fakana ody bala kosa ny Zoy faharoa sy ny Zoy fahatelo. Ireo Zoy telo ireo no nahatonga ny anarana hoe ambato telo tsy miady raha ny fanazavana. Ty le Zoy amin'ny baiboly ty hitsahantsika eto ty. Ato zany ny baiboly tamin'ny andro ny Hebreo ato anatiny ty ato. De ao ambony eny ny miaramila ao daholo ny fitaovana miaramila tamin'ny andro miaramila mahery fo. Ao ambadika ao fanaovana ody bala izay olona fangalany miaramila ody bala tamin'izy nandeha niady. Ao zany zay matoko hoe ambato telo tsy miady. Zay zany le histoiran'ny ty. Ray roa telo, misy Zoy telo ao zany. Efa hitaka daholo ny varavaran'izy ireo. Fa za koa tsy afaka hoe rehefa tsy anala izy tsy afaka hiditra ao fa za fotsiny ny tompo mifanidy. Mifanidin'ireo olona 70 taona zany hitako mifanidiny za mifanidy azy, za koa mama azy. Fa tsy hoe analy ao na ho any iza fa any malagasy, any mahery fo zany. Mpanidy sy mpamoha ireo Zoy ireo amin'ny alalan'ny fahitana no andraikitra be manantany. Tsy afaka manantanteraka izany anefa izy raha tsy vita ny fomba rehetra araka ny fahitany hatrany. Ohatra amin'izany ny fiantsoana ireo taranaka mapara zanaka antehiroka sy ireo taranaka mpanjaka. Zay tsy afaka mikitika zany zay amizao aloha fa afaka mamaky ako ny taratasy fa tsy afaka mitondra, afaka mandika ny taratasy ao anatiny ao ampiasaiko aloha fa tsy afaka mitondra mivoaka na ohatra n'iny aza tsy mahafaty amin'ny famarinana vetiko. Za raha hoe arena no dadaviko ato maty arena dadaviko ato satria za efa saiko ny fofon'ny olona ny aiko satria hoe tsy potry ty mariny ty nefa ty mariny ty tsy manaiky efa tsy maintsy mipotra amin'ny mariny. De fofon'ny olona ako ohatra zany torin'ny olona zay any amin'ny tribunaly vonoana enjehana efa tsy nataony anakivy any nefa zany fa zay nitsoro amin'ny fahamarinana. Zany hoe misy fombafomba tsy maintsy atao ve rehefa voanto ireo olona reo sa hoe misy fombafomba tsy maintsy atao mihitsy. Le fombafomba zany misy taratasy anankitelo any manana ray manana ray Andriamampomerina, manana ray Andriamisara, manana ray Izay. De io zany no fombafomba tokony hoe ho ampitahanay ireo taratasy anankitelo ireo. Izay zay fa afaka manaparitaka an'le mamoaka an'le zavatra zany. Zavatra maro momba ny tantaram-pirenena tsy fantatry ny be sy maro hatr'izay no voalaza fa voarakitra ao anatin'ireo Zoy telo ireo. Hitondra fanovana eto amin'ny tany sy ny firenena izany raha ny fanazavana, saingy hatreto mbola miandry ny fanatanterahana ny fombafomba rehetra. Eny Ambohidro no misy anambato telo tsy miady, ahitana ireo Zoy telo ireo. Amin'ny ankapobeny, lavaka nalozoka mandady fa tsy mitsatoka midina no antsoina hoe Zoy. Tany anaty Zoy no nandositra na niafina ireo malagasy fahiny raha nandositra ireo mpanjanatany. Ahitana Zoy avokoa ny faritra rehetra eto Madagasikara.
Fatontosa io arivo io ny famaranana ny e-sport contest Madagascar fifaninanana jeux vidéo ny arahany Kolo TV, Orange Madagascar, Machine ary ny Project Alpha. Telo ireo voafantina isolitenan'ny Madagasikara any Casablanca taorian'ity lalao famaranana ity. Arahoany fanadiadeny. Discipline telo no nanaovana fifaninanana tamin'ity hetsika andiany voalohany e-sport contest Madagascar ity. Telo ihany koa araka izany no nandrombaka ny amboary isolitenan'ny Madagascar any Casablanca. Ira Barson ony Michael no nahazo tamin'ny PES 2017. Ira Kotoarson Mamtina Michel no nandrombaka tamin'ny Asphalt 8 ary Ratsimiala Vahoaka Ranto Manoro tamin'ny Street Fighter 5. Iray tamin'ireo nandresy ireo i Mamtina Michel. Misy any pression tsy mbola voasamba ny vanandray le concours le jeu nefa zareo efa misy efa zatra raha efa manana expérience dia misy any pression izy nefa ty jeu vidéo mihitsy atsy amin'izay fa raha le asphalte voaingakaingana ihany lalao ale izy tsy dia milalao isan'andro satria misy koa le izy andoavam-bola le manao wifi an'izy dia mila makany cyber nefa dia anam-bola koa dia tsy dia milalao firy fa mety intelo isan-kerinandro no milalao. Faly be ihany koa le ho any an'ilay Casablanca satria mbola tsy naleha le toerana hoe voaka any an-dafy. Mahasarika tanora maro ny jeux vidéo raha ny voalaza ny mpikarakara. Ito iaraka izany ny hetsika aorian'ity andiany voalohany ity. Nandidina ny arivo raha totaly ny mpandray anjara tamin'ny faritra efatra nitondrana ny lalao. Zavatra vaovao ihany izany ny fikarakarana hetsika tahaka an'izao ka mikasika ny Madagasikara manokana satria izay vao tena nisy hoe ataontsika hoe faritra anankiefatra nanaovana fifaninanana mikasika ny e-sport. E-sport moa zany dia manomboka manana ny lazany maneran'izao tontolo izao ka izay koa ny zavatra tiany Orange sy ireo mpiara-miasa rehetra ampitaina zany ho antsika rehetra izay mpakafy ny jeux vidéo eto Madagasikara. Ny fikarakarana somary nanahirana ihany marina ny miantso ny mpilalao rehetra satria samy manana ny toerana misy azy izy ireo ary mbola tsy zatra loatra n'le karazana hetsika tahaka an'izao fa manome toky an'izy ireo fa manomboka izao zany dia misy foana ny fanentanana ho an'ireo mpakafy jeux vidéo. Iazo any Casablanca Maroc araka izany ireto mpandresy tamin'ity hetsika ity ireto. Andray anjara amin'ny lalao régional atao any an-toerana isolitenan'ny Madagasikara. Nampitaina mivantana teto amin'ny Kolo TV ity famaranana ny hetsika e-sport contest Madagasikara ity. Rahampitso amin'ny 3:10 minitra aorianany famerenana ny fandarana tendance kosa no famerenana izany. Ny tontolo ny collectionna ny fanaovana tahiry kosa indray no entina aminao anatin'ny fandarana alaliny rahampitso iarahana amin'ny miantara andrianaivo arahoary ny sombany avy amin'izany. Azo tehirizina ihany koa ny entana na fitaovana fampiasa amin'ny andavanandro toa ny ramatora solofison vololona collectionneur na haingon-trano raha toa ka miovaova manaraka ny lamaody sy miankina amin'ny hoenti-manana ny fananany mpivady tsirairay rehefa mitokantrano. Ho an'ny rasolofison vololona kosa indray tsy mbola nisy niova ny ankamaroan'ny fananana sy haingon-trano ato aminy hatr'izay ary mitovy amin'ny mozekely ny ato amin'ny trano fandraisam-bahiny. Ohatra zao hoe ato amin'ity an'ity ty zao hoe femirana dinosaure fa mivoaka vato mihitsy ny moaly ty zao femiro ty dia ty indray trondro fossile trondro efa lasa vato zany zay zany ny tiako tenina amin'ilay izy. Efa mihoatra ny 20 taona avokoa ny tsirairay amin'ireto haingon-trano ireto karazany maro ary avy amin'ny toerana samihafa avokoa ny bitika indrindra hatramin'ireo izay nolo-vainy tamin'ny iray aman-dreniny. Maresaka resam-pirenena kosa indray olona 900 no namony ainy ary antapitrisany no naratra tany atsimon'ny Azia vokatry ny tondra-drano nateraky ny rivotra entin'ny mousson rany nambarany tompon'andraikitra any an-toerana. Mbola mitoky kosa ny famonjena hatramin'izao fotoana izao ny herinandro faharoa ny volana aogositra no ny antombohan'ny tondra-drano sy ny fiotsahan'ny tany an-toerana miantso sy mangataka fanampiana amin'ireo firenena manodidina ny manam-pahefana indiana.
fa mbola amin'izay sehatra ny vaovao iresa-pirenena izay hatrany dia mitoy ny fikarohana ireo tompon'antoka tamin'ny asa fampiroroana nitranga tao Barcelona lehilahy iray Marokanina 20 taona no karohana fatratra tonga nitsidika ireo naratra kosa ny mpanjakan'ny Espanya. Ary ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Toy ny raharaha asa fampiroroana nitranga tao Barcelona, mbola amin'izao ny Espanya tonga nitsidika ireo miarambona vokatry ny fandoman'ny camion kely olona teraka fahafatesan'olona 720 ny mpanjakan'ny Espanya sy ny vadiny. Mitoy ihany koa ankilan'izay ny fanadihadiana ka lehilahy iray teratany Marokanina 20 taona no karohan'ny mpitandron'ny filaminana Espaniola amin'izao fotoana izao. Tsy ao Espana ihany no hikarohana n'ity lehilahy ity ary efa naparitaka ny Mombasa sy ny laharan'ny fiara Congo Renault nentiny. Raha ny fanazavana, iray amin'ireo mpamily n'ilay camion nandona olona ity karohana ity. Nisy ihany koa ny fisavana tao Ripoll, tanàna kely toeran'ireo mpampiorohoro tao amin'ny tranon'ny imam iray izay ahina ho tafiditra ho isan'ireo tompon'antoka amin'ity asa fampiroroana ity, saingy tsy taony tena nefa 4 andro raha nambarany ny manodidina azy. Mialohany tena isarahana tompo klasy tompo vavy amin'izao alina izao dia ndeha ho atsidika aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Atao anatin'ny fandarana Kitsipo dia nodisoiny mpiaron'ny tontolo iainana Clovis Razafimalala fa mbola misy ary mbola mitoy ny fandrana tsokosoko andramena tao aorian'ny taona 2024 tsy araka izay fanambarana mivoaka amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny taratasy mazava ny amin'ny fanomezana ny tany ao Andranobe Antsirabe ho an'ilay orinasa tsy miankina raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna n'Antsirabe tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny komina ihany koa ny fanomezana io tany io tsy araka izay voalazan'ireo solotena ny tompon-tany. Farany dia fantsona iray lehibe mamatsy rano fisotro madio any amin'ny boriboritany fahenina sy ny faritra Ivato no vaky ny maraina teo tokony tamin'iray ora sasany ary tokantrano maro no dibo-drano vokatra izany. Etsy ampamarana na isaorana ianao tompo klasy tompo vavy nanaraka izay fampalalam-baovao izay hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny namana teknisiana ambadika ao. Veloma tompoko. La 4G Baitelma vous a présenté Ni Vaovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby.